Mpifaliana indray no itsidinantsika rehetra ny tokantrano aty amin'ity fandarana vavaka hoanao. Amin'ity fotoana ity tsika dia hivavaka ho an'ny tokantrano rehetrarehetra. Maro ny vaovao hitantsika, maro ny feo renesintsika mikasika ny amin'ny olana misy eo anivon'ny tokantrano amin'izao vaninandro iainantsika izao. Heverina fa mety tsara raha ny fotoana tahaka izao dia hivavahantsika manokana ho an'ny ankohonanao, ary mino fa ny vavaka sy ny teny tononony eto dia isy fiatraikany amin'ny tokantrano sy ny ankohonana misy atsika tsirara avy. Miloha zany anefa dia andray fampahirizana foitsika Salamo 117 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: farava ny fanorenana ka inindray no azony marina atao ozy ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila miverina amin'ny izay fanorenana na mironan'Andriamanitra ny tokantrano sy ny ankohonan'izay tsika raha tiatsika ny iaina milamina, iaina fiainana feno fahatsaran'Andriamanitra na dia ao anatin'ny olana azy ianao, hafa mihitsy ny miaina ao anatin'izany hoe tokantrano milamina sy mirindra araka ny fanorenana izay tenin'Andriamanitra novakitsika teo. Tadio fa reny finday ampiasaitsika rehetrarehetra eny, rehefa mividy finday ianao dia mazava loatra fa misy le taratasy kely izay miaraka aminy izay rehefa ampiasa azy ianao dia arahanao atsakany sy andavany iny taratasy kely iny zao no manokatra azy rehetra daholo ny zavatra rehetra hita ao anatin'ity finday ity. Fa raha ohatra ka tsy ampiasa an'iny taratasy iny ianao midika an'izay dia mandeha amin'ny saina ianao zany, ny sainao no mitondra an'izy. Ary ny ankamaroany tsika amin'izao fotoana izao dia tsy te hampiasa le notisy tenin'Andriamanitra fa te handeha amin'ny saitsika fotsiny hoe zao ny fomba hitondrako an'ity tokantrano ity, zao ny fomba hitondrako ny vadiko, zao ny fomba hitondrako ny zanako, ary lasa mitsombatika le izy amin'izao fotoana izao, mahatonga ny korotana lavaleny ao anatin'ny tokantrano. Ny zanaka zao no mibaiko ny ray aman-dreny dia ny vehivavy no mitondra ny lehilahy. Zany dia mila hiverenantsika le notisy lay tenin'Andriamanitra fanorenana ny tokantrano satria ara-panahy ny tokantrano ary ara-panahy ny fanorenana rehetra avy amin'Andriamanitra dia miainga amin'ny ara-panahy. Faharoa manarakaraka an'izay dia be dia be tsika no mivavaka mitady an'Andriamanitra fa miaina ao anatin'ny korotana ao anatin'ny tokantrano. Fandao hiverenantsika ny tenin'Andriamanitra izay voalaza amin'ny Efesianina 5:2 ka hatramin'ny 9. Misy rafitra napetraka Andriamanitra ao izay tokony hoarahantsika tsiraray avy ny lahy ny lohan'ny vavy. Zany hoe ny lohany tsy hoe ianao mibaiko fa ianao modely. Zany hoe na lohany izay lehilahy izay koa mbola manana lohany dia Jesosy Kristy lay fototro ny fanorenana ny tokantrano izany. Aoka ny vehivavy ozy izy anaiky ny lehilahy, fa le lehilahy ekena mila mipetraka amin'ny toerana modely ao anatin'ny tokantrano. Tsy hoe na hivavaka amin'ny sakafo dia ny zanako foana no terenao hivavaka hisakafo fa ianao ray tsy manao an'izany mihitsy. Aoka ny vavy anaiky ny lahy tena amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mila mipetraka izay rafitra napetraka Andriamanitra, izay fanorenana napetraka Andriamanitra izay, dia ny atonga ny vehivavy anaiky ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra. Dia misy koa ny momba ny zanaka ao amin'ny Efesianina 4:1 hoe ianareo zanaka maneke ny ray sy ny reninareo. Ny fanekena ny ray aman-dreny raha voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io ny mahatonga ny zanaka ho lava andro ho ela velona. Ary zay rafitra zay no mila hiverenantsika tsiraray avy
zany hoe raha miainao anatina tokantrano korotana zany ianao dia mila miverina amin'izay notisy, mila miverina amin'ity tenin'Andriamanitra ity, samy maka ny toerany tsiraray avy, ary rehefa miverina amin'ilay fanorenantsika lay fototra iorenan'ny tokantrano sy ny fanambadiana dia mitsotro ao anatin'ny tokantranosika ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy miditra an-tsehatra amin'ny toejavatra rehetra misy ao anatin'ny tokantrano. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao tena Andriamanitra foy fa mino fa voaray anao izay zavatra tokony ho voaray anao ao anatin'izay afatra foy entina mampahery antsika tsiraray avy izay. Ivavaka fa mino fa ny tokantrano rehetra mandray an'izao vavaka izao ho tahian'Andriamanitra, tsy hiala ny fanatrehan'Andriamanitra, ho ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Vavakantsika tompo ray eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay. Ankehitriny mampanomponao dia mivavaka ho an'ny tokantrano amin'ny anaranao Jesosy Kristy, manonona famonjena ho an'ny tokantrano rehetra. Ninninona ady na fifandirana na korotana dia ravo zany noho ny amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy tompo, ary tononona ny herin'ny fanatrehanao, tononona ny fiadananao, tononona ny fitsaranao, tononona ny fanambinanao ho amin'ny tokantrano tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy eo fa ianao lay Andriamanitra tompon'ny fiadanana, ianao lay fototra iorenan'ny tokantrano no angatahako hiditra ny sehatra andamina ny disadisa, na eo amin'ny vady, na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na eo amin'ny zanaka samy zanaka. Fa aorianan'izao vavaka izao dia manonona fandresena, manonona fahombiazana, manonona ny fitahinao, manonona ny fahatsaranao, manonona ny voninahitrao ho amin'ny tokantrano tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Saotra tompo. Amen. Zay ndray no fantarantsika androany, mino fa tahian'Andriamanitra manokana ianao, ary rehefa manaraka an'ireny vavaka ireny tsika vita ny armenina dia aza misaintsaina zavatra iba itsony fa ny tokantranonao dia efa tahian'Andriamanitra. Mandrapona indray tompoko.